dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray tsy mitsahatra ny misaotra midera mikalaza ny anarinao be voninahitra izahay, satria isan'andro isan'andro ianao dia maniraka ny mpanomponao, mitaintaina dodina manambara ny marina mba tsy hatonga na hiarany loza ary hatonga fahaverezana eo amin'ny olonao. Misaotranao satria tsy ho an'ny kristianina irery ihany ny ialana amin'enina fa amin'ny firenena rehetra mba hafantatra anao, ary nitanjona kendrenao dia mba hatanteraka ny teninao hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah ho tokony. Fanahinao masina anao ka hiasa indray tompo, anokatra ny fomba mampanahinay, atakaranay isan'andro isan'andro. Ny hevitra tianao ampitaina tsy hevitra tonga loza fa hevitra atonga fiadanana ho anay tsiraray avy tsy ankanavaka izay tapa-kevitra hiverina aminao. Sokafo ny masom-panahinay tompo, meo fonofo izahay ahahita iry ny teninao ka tsy hangataka-andro fanana fanetretena tanteraka, hiala ny faresen-dahatra diso rehetra fa naiky ny famarinany teninao, satria fiainana manay izany. Dia mitenena indray araka ny fombanao iray io ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mbola faly miaraka-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakariva. Manao hiatrantsika ny fampahirezana, satria inona moa no atao hoe fampahirezana? Tenin'Andriamanitra izay mitona antsika hiala amin'ny tsy fahalalana mba hahafantarantsika n'io Andriamanitra io, satria io Andriamanitra io tsy sitrana inge ny hatonga loza ho an'ny olona, fa nitanjona kendren'Andriamanitra dia tsotra mba hatonga ny olona hiaina miadana ao anatin'ny fahalalana azy. Ary izay no nahatonga antsika nanadiady ny fampivavahana izay tokony ho tanterahan'ny firenena rehetra tsy ankanavaka, tsy ny kristianina irery ihany. Dia ny fampivavahana izay nitanterahana tao amin'ny andro fanavotana, satria tena miaina ao anatin'ny volana tisirian'Andriamanitra tsika izao. Izany hoe ilay fiandrasana ny fitsanganana ny mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, ary ny fampivavahana tokony tanterahana dia ny fampahoritena, ny fifadikana isika izay midika fiverenana amin'ny Jehovah, amin'ny fitarainana sy ny fifadikanana sy ny fitomanena. Ndreo dia mba hanenina ny amin'ny loza ihany io Andriamanitra io. Mbola miaina eto amin'ity izao tontolo izao ity isika, ary eto amin'ity izao tontolo izao ity dia fantatritsika efa nahiodika koa tsika, nahiodika vanana miaratsy izao fiainana izao, tsy maintsy ho tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ity izao tontolo izao ity, ary amin'ny vanim-potoana izay tena atafapaka ny lanitra ny fiodinany zanak'olombelona io, ny vanim-potoana izay hidinan'i Jesosy andravany ity izao tontolo izao ity, ary mampanantena lanitra sy tany vaovao izay toerany fiadanana sy ny fifaliana sy ny fahasambarana io Andriamanitra io. Kanefa ao anatin'ny tombon'androm-pahavelomana antsika, ao anatin'izao tokoa no ahafahan'Andriamanitra mitaizantsika izay andraisantsika ny fanapahan-kevitra, anomanantsika ilay fiainantsika ho avy. Tsy adalan'Andriamanitra izay ivavahantsika ka hoe dia ilay fiainanao ambadiky ny fahafatesana fotsiny ny antony ivavahana sy ifikirantsika amin'Andriamanitra, fa mandritry ny tombon'androm-pahavelomana izay omen'Andriamanitra antsika dia te hiaro antsika io Andriamanitra io, te hampiseho ny fitiavany antsika io Andriamanitra io raha miverina amintsika. Ary na inona na inona mety ho zavatsarotra andalovana, manana fomba fon'Andriamanitra tena amaliana soa ny olona izay matahotra azy. Jona toko voalohany faefatra no janona antsika tamin'ny farany, ny raha ny Jona ho sika raha fitinina foy andeha ho an'ny Ninive, ary mba ampilaza amin'ny Ninive ho ravany zany tanàna zany, satria tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany teo. Natrehan'izay raha ny tantara hitantsika ao anatin'ny soratra masina, manaova ezaka kely sokafon'ny baiboly dia vakio ny bokin'ny Jona toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo,
toko faefatra foy de foy ny bokony jona fa mifony zavadalina ary mifony mafatra lehibe raha itsika misitony lesony ao anatin'izany irahana jona hoany amin'iny ve inona zavatra nataony jona nandositra izy efa hitantsika teto ary niditra atao anatin'ny sambo anankiray andeha ho an'ny tarsisy kanefa tamin'ny vanimpotoana io ny zavatra nitranga na tonga loza Jehova na tonga rivotra mahery ny 14 teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ozy ka dia efa nila vaky ny sambo dia raiky tahotra ny matoloha ka samy nitaraina tamin'ny Andriamaniny avy sady narimo tany anaty ranomasina ny zavatra tao anatin'ny sambo mba hampatony loza fa Jona efa nidina anakao anaty sambo izy ka nandro renimpolo toromaso. Mampatsiaro tsika ny bokin'ny Joela toko voalohany le fifadekana voafitiny ao anatin'ny bokin'ny Joela ihany koa fa tany ambolohany dia efa nisy ny loza efa niatra dia nitaraina ny olona ary tao anatin'izay fitarainan'izay nisy anatra avy amin'i Jehova tonga tamin'ireo olona tradozy ireo dia tahaka an'reto olona tao anatin'ny sambony Tarsisy reto nandositra Jona tao anatin'ny sambony Tarsisy ho an'ny Ninive nandrirahana azy ary laza loza hiatra amin'ny Ninive kanefa mbola tsy tonga tany Ninive fa tany anaty sambo tao ampamotsirana dia zao efa nisy sady ny loza ny anjady rivotra mahery nampanonja ny ranomasina ary nila vaky ny sambo na samy nanan'ny Andriamanitra reto olona reto araka nefa nyresarantsika reto olona tao anaty sambo reto dia tsy hoe olona tao amin'ny firenena iray fotsiny fa le mpanao raharaha ara-barotra mpanao afera takany amin'izao vanimpotoana zao avy amin'ny firenena samihafa izay nanany fomba nanany fanao nanany Andriamanina nanany fahaizana kanefa rehefa tena teo anatrehany loza ny zavatra nitovizany reto olona reto dia nivavaka niantso an'Andriamanitra fa saingy samy nanany Andriamanina reto olona rehetrarehetrareto ary manoloana ny loza tokoa izy moa tsy hitady hery anankiray mba hifikirana mba hamaly vavaka hanafaka azy ao anatin'ny loza samy taraina tamin'ny Andriamanina ny zavatra lesona sotomitsika eto tsy le Andriamanitra nivavahany reto olona rehetrarehetrareto akory na tonga n'le rivo mahery fa mazava ny teny soratra masina hoe fa Jehova na tonga rivo mahery teny ambony ranomasina tsy afaka milaza reto olona reto hoe tsy Jehova n'Andriamanitra ka tsy hiatra aminay ny rivo mahery mampanonja ny ranomasina fa le rivo mahery avy amin'i Jehova dia tsy nanana hery nafahana ny sakana an'izany reto Andriamanitra izay nivavahan'izy reto fa niaraka nahita miaina an'izany loza zany taraina tamin'ilay Andriamaniny avy reto olona rehetrarehetrareto ary nanantena fa azo valina amin'io Andriamanitra izay nivavahany io fa zavatra nanaitra teto Jona natory nandro fe izay satria nanana tonga an'izany fantany Andriamanina izay hivavahany fantany fa avy amin'i Jehova no natonga an'izany rivotra izany kanefa ilay toe-panahiny nandositra fotsiny izy dia efa tena ny ao anatin'izay hoe izay ataon'Andriamanitra ataon'Andriamanitra fa tsy anatanteraka an'io asy io fa tonga le loza ho fampieritrretana ny Jona fa misy antony koa nefa izay le fanosirany Jona zay misy zavatra kendren'Andriamanitra ho an'reto olona izay niaina tao anatin'ny sambony Tarsisy reto raha tohizantsika ny lesona ny 15 ka hatramin'ny 17 amin'ny Jona toko voalohany dia nakao aminy ka miteny sambozy ka nanao taminy hoe endreky ianareo ianao reniko ny toromaso foana eto izy mitsangana ka atsony Andriamanitra ao fa ngamba hihevitra antsika Andriamanitra ka dia tsy ho faty isika ary dia samy nanao tamin'ny namany hoe izy avy isika anao filokana mba hizahantsika izay mahatonga izao loza zao amintsika dia nanao filokana izy ka Jona no azo tao izany hoe le kapiteny tsambo mihitsy tamin'io vanimpotoana ao nandeha nanantona ny Jona hoe ndry ary ianao tao matory fotsiny kanefa ny olona rehetra samy miantso ny Andriamanina fa mifo azy ianao dia zao mitsangana ka antsoa ny Andriamanitra ao ary zay teny nataon'ilay kapiteny izay dia manambara sy manamporofo fa ny Andriamanitra Jona tsy Andriamanitra ty kapiteny ty ny Andriamanitra Jona tsy Andriamanitra reto olona rehetrarehetrareto fa samy efa mitarainy reto olona rehetrarehetrareto
fa tsy nampiala ny loza zany rehetrarehetra zany ary zay no natonga azy hoe ary ty olona anakare ty to matory fotsiny andana tsovy ny Andriamanitra ao zany hoe tapidalakale taka ny sokina nanany bato reto olona rehetrarehetra reto fa misy olona anakare reniko ny tolomaso reo mbola tsy niantso ny Andriamanina dia ny angavian'izy ireo ndany atsoy ny Andriamanitra ao ary nanao filokana izy ary zay filokana zay nefa na dia diso ary ny Andriamanitra zay nivavahany ampahafantarin'Andriamanitra andreto olona reto tao anatin'ny filokana fa manana ny Andriamanitra zay nivavahany i Jona dia nitotona tao amin'ny Jona hoe inona no natonga an'izao lozy zao ilay fantosiran'ny Jona avy amin'ny vanim-potoana tsy andraisan'ny olona andraikitra dia ny manodidina azy keo hiara-ny loza kanefa tsy misy mahavonjy amin'izay lozy zay ny Andriamanitra zay ivavahan'ny olona fa ilay Andriamanitra marina ihany no afaka mahavonjy ny olona amin'Andriamanina araka ny resantsika hoe tsy mbola an'iny ve kanefa io Andriamanitra io mampiseho ao anatin'ity tantara ity tia ny olona rehetra Andriamanitra te hamonjy ny olona rehetra Andriamanitra ary ao anatin'ireny lozy ireny matetika dia kofe isaritan'Andriamanitra ny olona mba hafantatra ny Jehova Andriamanitra arak'izay zavatra hitantsika teo amin'ny firenena manerina an'izao tontolo izao samy miantso ny Andriamanina daholo ange ny olona rehetra ary nitaraina ary ny miombo ny aretina ny mafy ny aretina manerina an'izao tontolo izao nampikaikaika ary tena mitondra faisana ny akamaroan'ny olona na kristianina na tsy kristianina na inona Andriamanitra mivavahany tena misy fiatraikany teo amin'ny ara-nofon'ny olona ny loza zay miatra samy mitaraina tamin'ny Andriamanina tsy hoe Jehova rery fa samy miantso ny Andriamanina nangataka fitahina tamin'Andriamanina ary nangataka fiarovana tamin'Andriamanina fa ny zavatra mitranga rehefa nandeha ny fotoana dia zao manomboka resy ny loza fa rehefa resy ny loza ny zavatra tenaandriamanitra ampahafantarina tahaka nyity loza niatra tao amin'ny sambony tarsisy reto avy amin'ny Jehova vokatry ny nandrosiran'ny Jonany natonga ny loza niatra tamin'reto olona rehetrarehetra reto tsy voasakan'ny Andriamanikafa ny fanapaha-kevitra raisin'ny Jehova ary tiany Jehova ampahafantarina an'reto olona retoko tsy misy mahavonjy azy ireo satria nomen'Andriamanitra fotoana angizy tao anatin'ny rivo-dozy atsony Andriamanitra reo dia hitanareo hoe iza n'Andriamanitra mamaly fa tsy nisy namaly matao tonga ka nitaraina tamin'ny Jona hoe ianao rery sisa ny tena mbola matory eto atsony Andriamanitra ao fa tsy hitanao ve zao loza efa miatra zao satria tapidalakale izy ireo raha ny tena marina zany dia resy lahatra tanteraka fa tsy ny Andriamanitra ny vavahantra olona reo no afaka mamonjy azy matoa nitaraina tamin'ny Jona hoe tena ndany ianao antsony Andriamanitra ao fa tsy hitanao ve ty loza miatra ty ary zay le herin'Andriamanitra zay le fitiavan'Andriamanitra satria tian'Andriamanitra tsy toetra amin'ny fahadisokevitra reto olona reto fa tian'Andriamanitra koa ahafantatra n'lay ten'Andriamanitra marina ka le fiodinan'ny Jona lasa famonjena indray ho an'reto olona reto mba hisaintsaina ny tsara hoe kai ny Andriamanitra zay nivavahantsika tsy Andriamanitra mamalo afaka fa ny Andriamanitra zay ivavahan'ty ranga matory ty io ny tena Andriamanitra dia ho hitantsika moa ny famarinan'izay teny zay ary zay ny zavatra nasehon'Andriamanitra manerina an'izao tontolo izao raha toa ka hiverintsika fa resy ny valanaretina na inona fomba ilazan'ny olona sy faresendahatry ny olona ka niantso ny Andriamanina akoatra ny Jehova tsy avy amin'izany Andriamanitra zany ny famonjeny fa avy amin'ilay Jehova Andriamanitra ary na inona koa faresendahatry ny kristianina rehetra tsy araka ny faresendahatry ny tsiraray avy tereny hifanaraka amin'izay voasoratra ao anatin'ny soratra masina fa avy amin'ilay fanekena ny famarina ara-tsoratra masina ary ao anatin'ity bokyny Jona ty ao ny tena ahafantarantsika ny marina ny tena fifadikanana marina mba hoe tsika mandeha ny tena satria fanontaniana napetrakitsika moa dia hoe inona moa ny manosika atsika ifadianina misy antony manokana io fa matetika ny manosika ny olona ao amin'ny fampahoritena sy ny fifadikanana dia le filana ao anatiny misy zavatra tiano azo fitahiana fanasitranana zavatra maro isan-karazany ny mampahoritena mampijaly tena fa tsy le fanahy ao anaty mihitsy no ory
dia mamerina antsika ho amin'ny laoniny andriamanitra ary soa antsika zany, soa amin'ny firenentsika zany, soa ho an'izao tontolo izao zay manatsofony zany, satria ny zavatra azo antoka tsy maintsy ho tafapaka ny lanitra ke fa ho tany te zao tontolo izao te, ary tsy maintsy ho avy mihiraka indray zay ataon'andriamanitra tahaka ny Jona amin'izay vanim-potoana izay hoe ndana ila zao ty zao tontolo izao ty, fa tonga ny vanim-potoana tena tongavan'ny loza faran'izay mahery vaika ary ho ravany ty zao tontolo izao ty, ary tsisy mahasaka an'izany. Ary ao anatrehan'izay rehetrarehetra izay nefa andriamanitra tsy andringana ny marina miaraka amin'ny meloka, fa misy an'ilay fanavotana lehibe, ary ao anatin'ilay fanavotana no mahatonga antsika manadiady ny fanompoam-pivavahana tokony ho tanterahana amin'ny andro farany dia ny fampahoritena na ny fiverenana amin'ny Jehovah. Ny 9:5-7 amin'ny Jona 1 dia hoy ireo tamin'ny masina ianao lazao aminay noho ny amin'iza no mahatonga izao loza izao amintsika, inona ny raharaha fanaonao, avy taiza ianao, aiza ny taninao ary avy amin'ny firenena izy ianao. Dia hoy ireo tamin'ny Hebreo ahosy, ary Jehovah andriamanitra ny lanitra ny ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina. Gaga reto olona reto, satria jerevana ohatrany tsy taitra Jona, ary ny olona miaraka amin'andriamanitra tsy taitra zany na tonga ny loza re, satria nahoana fantany ny andriamanitra azy ivavahany, mifikitra amin'io izy na misy zavatra tsy mety ataony azy. Rehefa nanontaniana rean'ny olona iza ny nahatonga an'izao loza zao, Jona tsy niteny hoe ny andriamanitra reo nge ny nahatonga an'izao hoe, ny fiodinanareo nge ny nahatonga an'izao hoe, fa nambara ny mazava tsara mihitsy Hebreo ahosy, ary Jehovah andriamanitra ny lanitra no ivavahako dia izay nanao ny ranomasina sy ny tanymaina, ary tsy misy andriamanitra fa tsy Jehovah andriamanitra izay toriana amintsika no tomponatoka amin'ny zao tontolo izao, na iodina aza ny olona. Ary zay le resantsika hoe mety ho zavatra ratsy le nantsiran'ny Jona, kanefa taka ny tiavan'andriamanitra ny mponina tao Ninive, taka ny tiavan'andriamanitra ny Jona no ny tiavan'andriamanitra ihany koa retolona izay niaraka tamin'ny Jona tao anaty sambo ireo, satria ireo koa tian'andriamanitra ndray mifamonjeny, tian'andriamanitra ahafantatra azy, tian'andriamanitra hiala amin'ny fitopoten'ny fantatra, amin'ny faharesendahatra, ny amin'ny fahaizany, ny amin'ny fahalalany, ny amin'ny andriamanitra izay no iveriny fa hamonjy azy, tian'andriamanitra hiverina ho amin'ny laoniny. Ary zay koa mahatonga antsika ao anatin'izao teny fampahirezana izao, na iza na ianao na inona toerana misy ianao, na mpitondra fanjakana, na manan-karena, na manamboninahitra, na mahantra, na inona toerana misy ianao, na kristianina na tsy kristianina, tian'andriamanitra ianao amin'izao vanim-potoana izao, mba ahafantatra Jehovah andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, io n'andriamanitra zay ivavahako izy. Jona tsy mihenatra izy ny teny an'izany, ary tsy mihenatra mihitsy izy ny laza ny fahamarinana hoe inona ny nahatonga an'izao loza izao. Ny 9:10 ka hatramin'ny 12 dia raiky tahotra indrindra ny olona osika nanao taminy hoe adray zato ataonao zato, fa fantanozy fa nandositra hiala teo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nambarany taminy zany. Dia hoy ireo taminy, ataonay ahoana ary ianao mba hahatono ny ranomasina aminay, fa mbola ny hananonja ihany ny ranomasina. Ary hoy izy tamindreo, betao ahosy ka tsy mpazo anaty ranomasina ahatono ny ranomasina aminareo, fa fantatro fa noho ny amiko ny mahatonga izao onja mahery izao aminareo, ary eo ny fony zava-dalina izay teny zay. Ary tsika tsy hiditra lalina aloha ny amin'ny hoe naninona Jona no nanaiky na tsy mpitany anaty rano, fa ny ampahafantarina ny reto olona reto fotsiny ny famarina ny tenin'ny Jona hoe Jehovah no andriamanitra, ary avaniko no natonga an'izao loza zao, ka raha tsy mihinonareo mba hiratany masonareo dia zao atsipaso fotsiny any anaty ranomasina, dia hitony ny ranomasina, zany hoe fampahafantarana fitoriana ankolaka tamin'reto olona reto hoe tena porofoy amin'izay zavatra hitranga, fa hitsahatra loza io. Ary Jehovah andriamanitra no manana fahefana amin'ny fampitsarina ny loza, tsy dia le Jonana tsy mpitany anaty rano akory no nahatonga ny loza nitsahatra, fa mba ho fantatry reto olona reto fa Jehovah andriamanitra no manana fahefana hampitsahatra ny loza. Ka raha amin'izao vanim-potoana izao mihevitra isika fa nandresy dia zao
tahadidio na iodika vitsika nyodika vanana avy amin'andriamanitra no nandraisantsika fanavotana tao anatin'ny volana septambra sy oktobra avy amin'andriamanitra no mampiaina ny valanaretina manerana n'izao tontolo zao na inona fotikevitra torian'ny olona tsy herin'ny fiangonana tsy herin'ny sambatan'olona tsy herin'ny izanisa na takanjona tsy hoe herina nananjona manokana na tsy mpitany naty rano na mpitsahatra ny losa fa Jehova na mpitsahatra ny losa ka raha tsapatsika fa avy amin'ny Jehova ny famonjena tsy tokony angatakandrotsika fa ny fiainantsika ray manontolo tokony apetrakitsika eo anatrehan'Andriamanitra ary misy fiatraikany eo amin'ny fiainana ranofo io tsy hoe resaka andovana ny fiainana mandrakizay fotsiny ary zay ny zavatra tokony ho tsapatsika hoe raha ny firenena matahotra an' Jehova dia tsy maintsy misy fiadanana sy fahasambarana amin'ny vanim-potoana ka mbola matahotra an'Andriamanitra ny mpitondra fanjakana amin'ny vanim-potoana ka manankina ny fiainan'ny firenena eo am-pialan-tanan'Andriamanitra ny fanjakana amin'izay vanim-potoana izay ihany tsy herin'izy no isandratan'ny firenena fa avy amin'Andriamanitra ary ny anaovana antso mihitsy hoe aza metehitra amin'ny vola aza metehitra amin'ny voninahitra aza metehitra amin'ny fahefana tsy mitondra makaizy zany rehetrarehetra zany aza metehitra amin'ny fahaizana fa metehera amin'Andriamanitra dia ho ambinina dia isy ny fiarovan'Andriamanitra ary matoky sy mino isika fa amin'izao vanim-potoana izao mpitantana ny firenentsika dia olona matahotra an'Andriamanitra ka amin'ny vanim-potoana mbola ifikirany amin'Andriamanitra dia zao ninonina tetika fanakorontanana rehetra mandamoka avokoa tsy maintsy misy zany rehetrarehetra zany tsy maintsy misy ny loza kanefa tsy maintsy tafavoakotsika noho ny amin'Andriamanitra fa amin'ny vanim-potoana anaovana na dia mpitondra fanjakana azy atsirambina n'Andriamanitra amin'izay vanim-potoana izay hitatsika fa ho mafy ny zavatra hiatra amintsika ary tokony iray fo iraisantsika ary zay ny tokony hampahoritsika tena mba hiverenana tanteraka amin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra ihany koa ny tokony hivavahantsika ho amin'ny mpitondrantsika mba hiadanany firenena mba hananana ny mpitondrantsika fa endreny tsy mpitondra ranofo fotsiny fa na mpitondra ara-panahy misy nge mpitondra ara-panahy mpitory filazantsara mpitandriny mihevitena fampaminany fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fiainany rehetrarehetra fa tena mandeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga loza ho an'ny olona mila mivavaka ho an'ireny olona rehetrarehetra rentsika mba tena ho tafaverina marina ao amin'Andriamanitra satria raha tafaverina ao amin'Andriamanitra izy raha mifikitra amin'Andriamanitra ny mpitondrantsika rehetrarehetra dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainantsika zany fiadanana fiarovan'Andriamanitra ny amin'ny loza ary lalana tsy ampozitsika izay sokafan'Andriamanitra mba hatonga fivoarana hatonga fisandratana ka na dia kely ary tsika dia marina ny tenin'i Jehova hoe kely ny andohanao fa lehibe ny fihafaranao ary zany ny zavatra kendren'Andriamanitra ao anatiny ity mbola tsy dia tena miditra tsara ao anatin'ny fivadikanina fa rehefa tena jerevana nge zany olona tradozy ao anatin'ny rivo mahery zany tsy misy manana heritreritra ntsony tamin'izany vanim-potoana zany hoe andeha andro sakafo ny zavatra tao anatiny ary na inona entana nentana tao anatin'ny sambony tarsisy araka ny resantsika hoe reto olona tao anaty sambo reto ange anao afery reto mety mitondra entana izy miala amin'ny toerana iray hoentina amin'ny toerana iray mba hitadiavana tombony kanefa rehefa tena nrotsaka ny nandeha ny tafio-drivotra mila horendrika ny sambo dia izay rehetra navesatra tao anatin'ny sambo tao tsy maintsy nafoy tsy maintsy narina ary ao anatin'izay misy zavatra ten'Andriamanitra ho takatritsika hoe raha jerevantsika misehatra ara-panahy hoe ny zavatra rehetra izay mety hahatonga lozantsika ka tsy andraisantsika amin'ny famonjena dia zao harina avokoa zany na dia tena many ary satria ny aina amony no ny zavatra no nyfananana na hariny reto olona reto fantatro reto olona reto amin'izao vanim-potoana izao hoe tena le Jehova no Andriamanitra izay nivavahany jona ary tsy mbola nitsahatra ny loza na dia ny tenan'izany ary jona hoe Jehova Andriamanitra no Andriamanitra ivavahako dia ilay Andriamanitra nanao ny tany sy ny lanitra fa mbola ny ananonja ihany ozy ny ranomasina kanefa nametraka lalàna anankiray jona dia tao atsipazo anaty rano dia hitsahatra ny loza tsy ny amin'ny jona akory no natonga ny loza nitsahatra fa mba ho fahanam-porofona amin'reto olona reto fa misy Andriamanitra nenteherany teo io Andriamanitra io
no ampitsahatra ny loza mba haresy lahatra nyretolona reto hoe tsy ny andriamanitra zay nantsony tsy namaly vavaka akory ny andriamanitra ary nitanjona kendren'andriamanitra tamin'nyretolona tao anatin'ny sambo rehetra hoe ny zavatra arabaky teny zay tena natahorana hitondra fandrendrehana ho an'ny sambo ny arena zay nentin'ny retolona reto natsipy tamin'anatin'ny ranomasina dia zao tahaka n'izany ihany koa ny zavatra andrasan'andriamanitra amin'nyretolona reto ny fotokevi-diso rehetrarehetra ary io daholy ny andriamanitra sy izy rehetrarehetra ary io daholy fa miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra verena amin'ny Jehovah Andriamanitra io na tonga antsika nyresaka na dia zavatra ranofo ary neto amin'ity zao tontolo zao ity ny zavatra azo antoka dia tsotra ihany misy ny fepetra miaina antsika izany tsy verina amin'izany tsontsika lalàna tao anatin'ny fiboana resa ny valana retina mitoy ny efa ny fepetra mila tandremana ny fepetra ary ranofo tanterahantsika fa ao anatin'izany rentsika avy ny feon'Andriamanitra fa tsy tokony hijanona hatreo ny fepetra fa ny fepetra dia tokony ho fiainana hiainantsika andavanandro ary zay fepetra napetrak'Andriamanitra zay ao anatin'ny andro fanavotana fampahoritena ny fifadikanana fa mety manjavozavo amintsika fomba hoana moa zany ny fifadinanina mandra-piavin'i Kristy eny amin'ny raony lanitra tsy ho faty hoe tena herinandro fotsiny ianao tsy mihinan-kanina milohan'ny hafatesanao ny olona raha vo tena tsy manan-kaniko anina nge dia simba ny sainy lasa daly fa manakatra ny zava-panahy anatin'ny zavatra takiany tenin'Andriamanitra satria ny fanajana sy fepetra takian'Andriamanitra tsy amin'ny fotoana voatendry fotsiny fa tokony ho fiainana mihitsy hoe rehefa tena tsapanao fa ny ianao tsy nanasa tanana mandray ohatra na tonga aretina ho anao dia amin'ny vanim-potoana atsapanao an'izay rehetrarehetra zay dia menanao ny torohevitra sasao madio ny tanana mialohan'izay sakafona dia zao isan'andro isan'andro ianao dia lasa fiainanao manasa tanana fiainanao mba tsy atonga n'le valana retina hiditra ao anatinao dia torak'izany koa ny zavatra takiny ny tenin'Andriamanitra amintsika tokony ho fiainana ny fivadikanina ary mila mamantatra ny zava-miafina ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary misy antony mahatonga n'izay fifadikan'izay arabaky teny ny andro fanavotana inona ny zavatra takiny ny tenin'Andriamanitra fampahoritena fiverenana amin'ny Jehovah dia taka ny retolona reto betao ah dia amin'izay ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra ny 17 ka hatramin'ny 15 dia jerevantsika ny tantara tsy maintsy nyresahantsika izay satria tsy mbola tonga tamin'ny Ninive isika fa teny ampandehanana tena mpandosirana dia zao ny famonjena dia ho an'ny olona rehetra tsy any amin'ny mponiny Ninive fotsiny fa na dia ny olona tsy nafantatra azy tsy fantatritsika hoe tafapaka ny lanitra avy eny fa ho tany reto olona tao anaty sambo reto fa ny zavatra azo sika antoka dia zao tian'Andriamanitra hafantatra ny marina reto olona reto hafantatra ny Jehovah Andriamanitra reto olona reto anary ny hevi-diso rehetra reto olona reto anika naseho ny voninahiny nefa namaky ny onja fatratra ny olona ozy mba hamerina ny sambo amin'ny tany maina fa tsy zakany satria ny ranomasina ozy mbola ny ananonja mafy taminy ihany ny salasaly reto olona reto mbola tsy tena nino rehefa nyteny tamin'ny Jona atsipazo anaty rano fa mbola tsy natsipy Jona kanefa rehefa tsy natsipy Jona dia zao vao maika ny ananonja ihany ny rano tsy natoko tsara reto olona reto hoe le Andriamanitra zay ivavahany Jona nge ny tompo marika amin'ny zavatra rehetra ary mila makatò ny afatra nampitainy ity olona ny rahan'Andriamanitra ity atsipazo anaty rano fa mbola ny salasaly reto olona reto dia niezaka tamin'ny herin'ny tenany mba hiady amin'ny onja namaky onja fatratra ozy ka eny amin'ny tany maina amerina ny sambo amin'ny tany maina fa tsy zakany satria ny ranomasina ozy mbola ny ananonja mafy taminy ihany vao maika ny tombony loza ino moa niezaka tsy nataony olona tao anatin'ireny valana retiny fa dia hitantsika tsara indrindra ary tsy tapona fiainana zany fampanantenana pokaty nataony mpitoro filazantsara sasany zay nametra andro amin'izao tsy maintsy raisitsika io fa ny zavatra mitranga ny ombony aretiny kanefa dia nambara tamintsika ny marina fa noho ny amin'ny olom-boafidin'Andriamanitra tsy niezaka nataon'ny olona fa ny famotrampon'Andriamanitra nampitsahatra ny loza ary miporofony tao anatin'ny andro fanavotana manomboka resy izy kanefa zany akory tsy miteka tsisy ny loza betsaka ny loza mbola hiatra ary zay no mahatonga
ny afatrafatra toizana ny fandraisana ny fepetra rehetra tokony ho fiainana eo misehatra ranofo mba tsy hatonga antsika ho taka n'le teo hoe tampoka na tonga avany loza tonga dia fandringanana fa ho an'ny olona ny omana dia zao ny zavatra mitranga manana ny hery fiarovana avy amin'andriamanitra izy mba hiatrehany na fantany na tsy fantany ny vanim-potoana ahatongavany loza eo misehatra ara-panako zay ny zavatra takiany tenin'andriamanitra mba hahatonga antsika hiampina mandrakariva ka raha tampoka ny fahatongavany fahafatesana tampoka ny atongavany loza tsy maintsy tampoka koa ny atongavan' jesosy kristy tsy manatahotra tsika satria efa eniky ny fiarovan'andriamanitra dia hovonjeny dia nitaraina tamin'i jehovah izy ozy ka nanao hoe mifona aminao zay jehovah aoka tsy ho faty izay no ny amiainy ty lehilahy ty ary aiza tao ho mpandatsaka raha mariny izahay fa ianao jehovah no efa nanao zay sitrako ny fonao lasa nafantatra an' jehovah retolona nanany andriamanina reto tsy niantsotsony ny andriamanina izy fa niantso an'le jehovah andriamanitra zay nivavahany jona aza ataonao elokay tompo fa ho atsipinay ty jona ty satria izy ny nangataka an'izany ary niandrandra famonjeny izy ary tao anatiny dia hoe marina tokoa ve le teniny jona tena mamaly vavaka tokoa ve ty jehovah andriamanitra ny lanitra sy ny tany ty dia nitaraina izy zay ny nangatahany jona aza atao elokay zao izy efa na fa ianao jehovah efa nanao zay sitrako ny fonao dinany zavatra nitranga ny andininy fa 5 no betaina izy ireo jona natsipo ny tany anaty ranomasina ary dia nitsahatra ny fisafoaka ny ranomasina dia natahotra any jehovah indrindra ireo olona ireo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i jehovah sady ny voady natsipy jona natsipy tany anaty rano zava-miafina lehibe ny eo ambadika zay rehetrarehetra zay zava-miafina lehibe fa ny zavatra mitranga mitsahatra ny loza ary rehefa mitsahatra ny loza jereva nke le toepon'ny reto olona reto samy nanany andriamanina izy nanany areniny nanany lazany nanany voninahiny nanany fahefany nanany fotokeviny ny jorono ny farisendahatra nananany fa nariny avokoa zany rehetrarehetra zany ka rehefa tena nitsahatra ny loza tsy ny andriamaniny ntsony nantsony tsy ny andriamaniny ntsony ny vavahany fa ny 5 natahotra ny jehovah indrindra ireo izy ireo olona reo ka namono zavatra atao fanatitra ho an'i jehovah sady mivoady ao anatin'ny soratra masina raha vo hoe namono zavatra natao fanatitra ho an'i jehovah dia nidika lasa nivavaka tamin'le jehovah ny jona sady mivoady nandray fanapahan-kevitra tena iova fo tanteraka eo anatrehan'izao fanafotan'andriamanitra amintsika izao ampahafantarina atsika tsy niazaka nataon'izaniza fa no famindrampon'andriamanitra lehibe avy amin'andriamanitra ny famonjena avy amin'andriamanitra ny fanavotana fa firy amin'izay miaina tsy mijery ataoko mpivavahana fa manambara fotsiny marina le jehovah zay nivavahany jona le jehovah andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra lay jehovah ny kristianina zay mana ny fahefany manokana tsy le farisendahatra zay mentehitra misilatsika fa le jehovah tena manany fahamarinana tiany ho raisitsika io ihany no mamonjy firy amintsika mitapa-kevitra sy voady amin'izao vanim-potoana zao anatitra fanatitra ho an' jehovah na hivavaka ho am' jehovah firy amintsika no andray fanapaha-kevitra anary ny foto-kevitra diso rehetrarehetra mba hitohizany fandresena satria rehefa tena nitsahatra ny loza dia zao miantony ny vavahandrao tamin'i jehovah miantony ny voadiny tamin'i jehovah nanariny ny foto-kevitra rehetra dia tiany hitohy eo amin'ny fiainany le fitsahara ny loza fiarovan'andriamanitra rehetra ary zany rehetrarehetra zany dia lesonao atsika satria araka ny fantatritsika tsy hoe raharahan'ny kristianina fotsiny ange ny fitoriana ny filazantsara ary voaporofitsika ao anatin'izay bokony jonary zay reto olona reto nanany andriamanina reo mety nisy jaintilisa tsy mahalala n'andriamanitra reo fa rehefa tonga ny loza lasa kofe ny saritan'andriamanitra ny reto olona reto nivavaka amin'le ten'andriamanitra marina le jehovah andriamanitra nary ny tany sy ny lanitra le andriamanitra tokana fa tsy andriamanitra zarazarainy ny foto-kevitra samy hafa fa andriamanitra tompo marika
tamin'andro ratana ny baiboly tokana eo ampilatanantsika noho izany tsy azo apetraka amin'izay rehetra mety ho farisendahatra ny olombelona ny famonjen'andriamanitra fa mifamarinana ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny baiboly ary zay tantara zay ny irosotsika tsikelikely anakatra ny zava-miafa ny fifadikanina mba hoentsika mandiny tena hoe ny fifadikanina sy ny fampaholitena nataotsika farisendahatra olombelona mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ve fa raha tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra dia tokony ho fiainantsika nataony reto matoloha reto na reto pietsamo andeha ho amin'ny tarisisy reto hoe ariana daholy anaty ranomasina any ny zavatra tsy mahomby rehetrarehetra ariana koa ny andriamanitra izy rehetrarehetra ariana koa fodikevidiso rehetrarehetra fa reo miverina amin'io jehovahandriamanitra io zay tena tomponatoka ny amin'ny fanavodana voninahitra ho n'andriamanitra rery any vavakitsika misaotranao jehovahandriamanitra ray ny amin'ny teninao ndray izay tonga taminay tantara tena marina nataonao ho lesona mba hiainanay amin'izao vanim-potoana zao ary tsy tianao hitoetra ho anatin'ny fahatsoa-kevitra izahay fa te hisitona anay ianao hiala amin'ny fodikevidiso rehetrarehetra sy zay rehetra hiverinay amikirana andraisanay famonjena vetivety sy mandalo ity amin'ity zao tontolo zao ity fianao rery any manana ny fanavotana mandrakizay vavaka aminao ho an'ny firenena mihitsy mba ho firenena manananao jehova ho tokana miala amin'izay fahatsoa-kevitra rehetra na fodim-pivavahana tsy izy rehetra hiala ny amin'ny ambopo fanakilevitra eo ambanin'ny fitampanana ary tsy entehitra amin'izay hery anananay jehovahandriamanitra ray misaotranao ny amin'izany famarinany teninao zay tonga zany dia matoko sy mino famifanaino masina dia ho hiasa mandrakariva anan'ny faharetana mba haizanay miaino isan'andro san'andro ny fipetratianao apetraka satria soa anay zany fiainanao anay zany satria tsy fantatra indrapitso fa ny teninao nefa dia milaza fa tsy maintsy isy ny loza kanefa manana ny fomba ataonanao anafarana anay amin'izany dia misaotra indrindra ray ny anaranao jesosy amen manao velomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona ny fahasoavana sy fiadana ny tompo amintsika mandrakariva